Ufandraisana anjara amin'ny fanatsarana ny famatsiana herinaratra dia notolorana Ambatovy générateur roa ny tompam-pamokarana herinaratra any Jirama ao Toamasina faha-efatra. Notontosaina ny 27 septambra tao Toamasina ny lanonam-panjakana fanolorana izany notron'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny filohan'ny Ambatovy. Rehefa maresaka herinaratra isika dia Jirama eo ataontsika. Ary rehefa maresaka Jirama zanaindray dia tsorintsika délestage ny eo amin'ny vavany izay anjana. Ka mampametraka fanontaniana hoe inona ny ataonareo ao am-panjakana, inona ny ataontsika aty amin'ny sehatra tsy mianky, inona ny ataon'ny mpiantsehatra rehetra mba hanatsarana izany. Izao foto-davitra sanakanatsika amin'izao tompo kilasy tovovavy dia midika fa tsy mipetra fotsiny ny fitondram-panjakana fa miasa, tena miasa mamany olona eto amin'ny firenena azao foto-davitra izao dia fa mana zany olona zany tompo kilasy tovovavy. Anisan'ny olana izay sedran'ny mponina eto Toamasina efa mantaona ny olana eo amin'ny famatsiana herinaratra na ny délestage. Izao fahazahoana fitaovana amin'ny Ambatovy izao zany manampy ny efa misy eto aminay ka manala ny délestage izay atao hoe mety ho hisy raha ohatra ka. Mitetina 5.5 tapitrisa $, no namatsiana Ambatovy ity tetikasa antsoina hoe Jirambato ity amin'ny alalan'ny tahiroan'ny tetikasa sosialy sy ny foto-drafitrasa. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa ny fanomezana ny fampandehanana milina Deutz BV 16M 640 KHD roa ho an'ny milina mpamokatra herinaratra izay ahafahana mamokatra herinaratra 12.4 megawatt ary fanarenana ireo alternateur mifandraika amin'izany. Manampy izany koa ireo kojakoja samihafa ilaina amin'ny fametrahana ny fitaovana. Loantitra ny tompon'andraikitra iray avy amin'ny orinasa Ambatovy fa vokatry ny fiara-miasa amin'ny fanjakana ny tetikasa Jirambato. Ny fandaranasa Jirambato moa zany dia fiara-miasa amin'ny tamin'ny fanjakana izay tamin'ny fotoanandro zany misy fotoana zany ny ataontsika hoe fangatahan'ny mponiny Toamasina na fijeren'ny mponiny Toamasina ny herinaratra eto Toamasina. Dia le tetikasa ty zany niarahana tamin'ny fotoana fanjakana, niarahana mosina tamin'ny fanjakana ny taty amin'ny faritra ary Ambatovy. Dia io tetikasa io zany nanaiky Ambatovy ny nanamboatra ny ataontsika hoe générateur anankiroa ahafahana mamatsy herinaratra ny Toamasina izay mitetina any amin'ny ohatrany 20 mégawatt zany le tanjaka le moteur anankiroa hitantsika eo. Nafarana avy any Espagne le moteur anankiroa dia misy solotenan'le mpivarotra zany mifanaraka amin'ny Ambatovy sy ny Jirama mijanona eto mandritra ny herintaona manatanteraka ny atao hoe entretien mandrapatonga an'izay herintaona zay. Rehefa tapitra ny herintaona sady manome fanofanana ihany koa ho an'ny mpiasan'ny Jirama. Rehefa tapitra ny herintaona dia raisin'ny Jirama tanteraka zany ny fitantanana an'le groupe sy ny kojakoja maro samihafa dia anjarantsika malagasy ny Jirama amizay zany no mikarakara azy. Na misedra fahasahiranana azy Ambatovy amin'izao fotoan'izao dia miezaka hatrany hitazona izao fandraisana anjara amin'ny lafiny sosialy ho fampandrosoanan'ny Madagasikara izy ireo. Tsingana iray maka amin'ny fanatanterahana izany teny nomena izany ny fanomezana ireo générateur ho an'ny tompo famokarana herinaratra ny Jirama ity raha nambarana Andriamatoa Tim Dobson filohan'ny Ambatovy.